Dia izay porofo tena ahafahako miteny tsisy azo lava amin'ny tsy fitezana atao amin'ny distrika izay Latsahako, izay ihany no avoakako. Commune Manakambahiny Atsiranana. Lefa raha lafa nameko izy efa mety ngamba efa mivoaka. Dia zay no rahanareo mijery zany a. Raha ohatra ka afaka mamafamina antarana itsika isanao dia ianao eo ihany a. Dia alarintsika dia sary mivoaka voalohany misy manao kasikety mavomavo. Zay ve nitanareo? Misy manao kasikety mavomavo. Ny zavatra nitranga tao amin'ny commune Manakambahiny Atsiranana ao anatin'ny distrika na Vatovazaka. Mbola amin'ny andro 12 dia miteny ilay mpandrindra ao anaty Borofata Tsambato hoe andao hosiniavina ny PV. Tsy misy fifidianana ka hoe mbola tsy vita fa Tsambato dia atao sini ny PV raha tsy tafifidianana aty. Teren'ilay mpikamba ao anaty Borofata Tsambato ny délégué anay zany hanao sini an'ilay PV amin'ny 12. Tsy nanaiky ny anankiray tamin'ilay délégué anay ireo tsy nentina anao mihitsy fa nahazo menasy farak'izay zokiny io a. Ny hafarany tamin'ny efitra izy nanaiky ihany. Satria zao ny raha miziriziry amin'ny tsy fanetena izy a, dia tsy hanao an'ilay zavatra tian'ilay tolona reto atao, ilay tolona efa maniry mafy reto zany hoe misy zavatra tian'izao atao a, dia mba nampiasa fihetsena izy alao moa dia tiako manaiky. Fa rehefa manaiky a dia ho ataon'izareo nataon'izareo. Dia inona nataony nalainy sary ilay fanisana vato. Efa avy nanao sokia an'ilay birao ilay PV izy a. Dia nalainy sary io hitantsika amin'ny tableau io zany, io ny tsinjarana ny vato. Misoratra mazava eo tsara fa ny olona tonga amin'ny fily dia 820 sy 100. Io misoratra io ato. Ambony ilay kasikety ilay rana maintimainty. Ny vato azon'ny candidat larana voalohany azo 520. Larana faharoa zay za io zany na 720. Misoratra daholo. Larana fahatelo 720. Larana fahaefatra 820. Ny candidat tolotry ny fanjakana larana fahaefatra. Zany hoe mitarika amin'ny saray zany ny firaisan-kina atao anatin'ilay Borofata Tsambato salina. Dia mitoy ny sary hitantsika io. Ny sary fanao tokony hitanareo ao dia manamafy ny taremarika io. Tsy zay ianao? Sa efa PV ianao? Tenena fotsy izay sary hitanareo ina misy. PV mitakosina anao. I PV mitakosina io dia zao dika. Azavaiko amintsika. Misy menamena mety amin'ny sisiny. Misy mavokely. Rehefa jerevana zany io zavatra io dia zao ny natao. Tenenina ilay délégué anay hoe andala daholo nareo mody a, fa raha pitso marainy nareo a, any amin'ny président Fokotany nareo amin'ny folo maka PV nareo. De réflexion'ilay délégué ako miantso anazy. Monsieur le député misy zavatra fahafato. Ahoana? Asainy zareo mody zay dia raha pitso marainy amin'ny folo voalaina amin'ny président Fokotany ny PV. Dia izy zany anao io. Aty ivelany ao izy miantso anao. Zao no izy. Ndala no verinao. Dia teneny zareo tsy manaiky ny candidat anay fa tsy maintsy mena PV zao alina zao zay. Rehefa niala tao ilay délégué koa zany satria io niany tokana nasa vehivavy io a. Zay dia raha miezaka atao amin'ny vehivavy mihitsy fa tena mety fiderana be mihoatra amin'ny lehilahy anankitelo sariko manga tao. Fa ilay vehivavy anankiray mahasaha tena mitsangana sy mijoro. Dia lasa izy niverana akao. Rehefa nivoaka izy, nieritreritra zany lasa izy fa ataovy amin'izay ilay zavatra. Nanao ny takosina io zareo. Eo ampanaovana ny takosina io izy a. No tonga ilay délégué ako miditra tampoka. Ny anankiray mahita fa ny telo tsy mahita. Dia rehefa nampinay signal hoe misy olona io afara io, koropaka tampoka, lasa daholo izy rehetra navoaka ny efitra ny trano. Nitsoka zany réflexany voalohany satria manao zavatra tsy mety. Dia lasa ilay délégué ako rehetra zany sy ilay olona teo alohan'ilay PV ny teo hoe fa ahoana ka tsy manaiky ny candidat nefa tsy maintsy mahazo PV zao zay. Iny ary izy PV anao raiso. Dia tsy ilay PV takosina nomeny an'ilay délégué fa ilay PV tena izy. Fa ity PV takosina ity zany rehefa hita ilay délégué teo a, satria izy efa naka sary tary amin'ilay résultat. Hitany hoe misy takosina. Nalainy sary daholo degré tsy nitsoka mivoaka ka. Dia inona zavatra mitsanga ao amin'ilay zavatra mitakosina. Raha mijery tsara nareo dia misy soratra hoe 528. Io 528 io ilay 228 tary amin'ilay tableau natoranareo teo. Lasa natao vadika 528. Sarotra amin'izay manko izy io rehefa lenta. Chiffre izy mbola moramora manaovany deo lasa 5. Fa rehefa lenta amin'izay dia io izy hitantsika iny hoe 820 sy 500 hatramin'ny vina koa 500 fa misy dia anankiroa. Raha mahita na dia misy rambona dia anankiroa midina ao.
lasa hoe saiko tsony ny fanorana anio de lasa 8 sy 500 le nanorana le 500 ny tena sata be satria 200 ny soratra teo de lasa natao hoe 500 terena ho lasa 500 de zay mampitakosina anio lasa misy ji anankiroa satria le ji taloha teo a le 200 de lasa natao m le ji voalohany de nasina a de nasina n de zay vao misy ji mazava tsara ny amin'ny faharoa hoe 500 20 sy 500 ino ny 20 sy 500 io 20 sy 500 io a io zany no lesahana hoe ny taratasin'le olona nandatsabato tao zany de 20 sy 500 ny tonga nandatsabato eo ambany hoe 20 sy 500 de io izy mbola mitakosina io zany tokony hoe 20 sy 200 de natao 20 sy 500 indro misesy de zao ary ny vato mihoatra zany a tsy misy ny vato fotsy le eo ambony mahita atsika sy ny vato maty a enina de ray mahita tsara reo a de ny vato manakevy rehefa 20 sy 200 ny analana fito manome firy zay 20 sy 200 ka tsy mahita 20 sy 200 nareo satria nalana le vato maty sy le vato fotsy fito amle 20 sy 200 de 20 sy 200 fa aloha zareo le mikorapaka de tsy voaolo ty ambany ty ranomary zany tokony hoe 20 sy 500 nanalana fito de 20 sy 500 leo ambany eo fa tsy voaolo le tsy fanidra tampoka le délégué de le tena marina misoratra hoe iraiky amby 20 sy 200 de jereo tsara le 20 sy 200 fa tsy misy mitakosina mihitsy io nefa zany isa vato manakery ahoana moa zany ao anatin'ny vato manakery raiky amby 20 sy 200 no lasa misy vato 20 sy 500 tampoka vato narotsaka sy olona tonga mifidy nakaiza zany telonjato ambiny no lasa raiky amby 20 sy 200 isa vato manakery nefa vato maty sy vato fotsy fito montsy misy telonjatona jafona zany ao a tsy hitanatiny karaka io mazimazy fa porofokana hoe lasa izy le telonjato rehefa aveo mijery sary manaraka atsika le PV any misy PV anankiray ao mahita PV tsika le PV io a tokony misy ny isan'ny vato azo ny candidat de hoe le PV ao sady zay de reo misy mavokely izy ao a mahita tsara reo a de le teneko nareo tany amle tableau izy hoe 5 le candidat voalohany a 9 le faharoa 9 le fahatelo ary 20 le fahaefatra fa le telonjato teneko nareo lasa nakaiza io misy ho tonga tampoka eo aorinan'le 20 io de mahita 3 kely nareo aorinan'le 88 misy azay eo alohany lasa 388 le candidat larina faefatra zay candidat natotry ny fanjakana dika zany le telonjato tadiavitsika tary amle 221 tary hoe lasa nakaiza le mifidy telonjato aina izy nilatsaka ty amle vaton'le candidat larina faefatra de zao no magaga atsika raha tabatsika ny vato azo ny candidat tsirairay zany ento de manina lazaina fa raiky amby 20 sy 200 ny vato manakery mena azy fotsika de fa mihoatra vato manakery vato manakery raiky amby 20 sy 200 mena dalarina maefatra fotsy de fa 20 sy 300 ahoana ko mampamety zany amin'ny alalan'ny kajy de zay mahatonga le mitakosina 20 sy 500 satria terena mahazo 20 sy 300 le larina faefatra de resy daholo zany zay nefa izy resy dao de manana 300 amboniny zareo a ao anatina salina anankiray fotsiny tsy mba hoe ao anatin'le commune izy mahazo 300 amboniny fa salina ray salina any ny salina be koa nisy ohatran'izay de reto zany fa isaky ny borofaka tsambato any izy a de omena manjatony normal ve le fividianana zay mahatonga atsika anoany tonga eto mampiseho porofo tsy azo lava de nitoy ty zavatra ty teneniko anareo nakany amy senia ty zay no meno lalàna ka hoe mahazo manao confrontation fa manam-pahaizana ry zalahy rehefa tonga tany amy senia na zavatra trano tsy tao UPV tsisy UPV io tsy nisy tonga teo a nanao fangatana ohatrany androany efa 2 andro tamizay mety randra zafy manantsony efa miandry andehanao confrontation za mbola voanapiditra temoandro
roa andro ariana anaovako demande a mandalo a mbola tsy toroko ihany voantsy aveno anao confrontation fa raha mako tsy nanaiky fa telo andro any zizo amizay hoe ahoana moa zany ina natao telo le TV any aminao saika tsy nomeko aloha fa nana miavy io député lova io vavolobelona miaraka taminah teo izy saika tsy nomeko le PV taty aminah io fa anahoana moa zany PV koa ny alainareo nefa za mitadina confrontation amin'ainareo eto ty vidividy fotsiny rehefa lasa tany le PV dia eo zay miandry miverina avy any ndra nareo mody io ty PV koa tena verina taminah nefa vetivety fotsiny tena verina taminah le PV dia ahoana allo rapitso tonga rapitso verenako tany ray miantso ana nareo eny ozy izy zareo tsisy miantso averenako ahoana moa zany fandeha le confrontation farany zany tsotra ihany zareo hoe ny tena marina amin'izy mitadiavina mihitsy fa tsy hita le PV anareo zany hoe etsita apitranga ony zany ao de tsy naresanareo hoe pety zay hatramizay raha ohatra ka apitranga de ina zany ao ny atao de atao manao confrontation na bulletin mbola pire aloha ty zavatra hitatsika ty zavatra apitranga rehefa avy eo mbola teneniko sake tsy nanaiky amreo netrehtra aloha atao iazy anao confrontation ana pli mihitsy zany anao atao mbahoana de ahoana moa zany ny SRMV tsy neny seni satria seni zany tsy manana PV ny pli ny SRMV no sokafatsika gaga so ihany fa tsy zany anao le fanamarihana fa le mpiasan'ny seni mihitsy no teny hoe misy nanataka ty PV ty pli ty rovotra zany le pli de le izy izy rovotra le amile tsy firovitana mihitsy satria misy fandriny zany le fandrovitana le pli makany amin'ny SRMV sara zany de tokony aty ambony le izy no sokafana taty ambany misy nanataka de aveo nasiny scotch de inona zavatra apitrano na neny SRMV koa re tsy tao koa io PV seni zany tsy manana PV ny SRMV tsy manana PV mifaida déploiement anankiray tao anatin'le any SRMV anankiray faida déploiement le fotsifotsy iny fa tsy le mavokely oatra ny fa le fanisana vato anankiray nefa PV ana salle anankiroa zany le anaovatsy confrontation de manina faida déploiement anankiray fotsiny oatra ny ty anankiray no tao anatin'ilay pli amin'ny SRMV de ozy izy le tao amin'ny seni hoe zao zany re de misaotra seni coopérative be daholo le ekipa zao ozy izy zareo hoe andao anaovantsika PV io soraty manomboka amile zavatra tsy hita io aroa hoe tsy hitany PV anareo tsy manana koa ny SRMV de ina no azonay atao zany hoe andao isaina lay bulletin tao anatin'le pli zany rehefa nisaina le bulletin akory le agagany fa nampina 300 izy tany de lasa 388 fa rehefa nisaina ny bulletin azo le candidat-rarana faefatra mbola ny ampy folo lasa 398 fa gagana gaga hatramin'ny mpiasany seni ahoany ty de io zay raha tsika mahity fa raha zahay rery zany de zay manetriketry lasa 398 satria tsy migoropaka ho azy areo de tsy zavatra vo maîtriser mihitsy akoatran'izay de zao ny isa mifidy voasoratra anarana ny mpifidy voasoratra anarana ao anatin'ity salle ity rehefa lasa 398 zany e zareo amle 528 izy mbola misy folo tsy tonga satria mifidy voasoratra anarana tao anatiny io 538 fa rehefa lasa 398 zany e zareo tsisy olona narary mihitsy tamin'io andro io tsisy olona tsy afaka nandeha mifidy mihitsy tsisy olona tena hoe tsy de niasa saina tamin'ny fividera fa tout le monde tao anatin'le tanàna zany ka voasoratra tao anatin'ny saly iny tonga nandeha mifidy daholo 100% ny mpandray anjara tamin'ny fividera rehefa nisaina le bulletin tao anatin'lay pli any SRMV tsy zavatra azo natao moa fa tsy nanoratra hoe soraty fa zay zavatra hitatsika aty rehefa jerevana nefa ny taux de participation amin'ny salle rehetrarehetra tamin'ny fividana iny vitsiny mihoatra 50%. Io anay anatin'ny salle reo 100%. Magaga. De rehefa nijery amizay ny résultat navoaka ny seni rehefa avy eo jereo fa ny anay district Ramatonzaka 330 ny bureau de vote fa 328 no misoratra ao. Efa fantatro zany izy hoe reo le bureau anankiroa misy anomalie reo no tsy nataon'ny seni ao anatiny izy. Ny antony
nanao PV ny seny nanao azany fanamarena zany hoe zao ny tanga tato anatin'ity profatasambaty. Eto firenena amitsika hoe misy ny tsy fetezana teo amle fifidianana. Tampanatanterana le fifidianana. Fanenanatsika profo moa zany no tenentsika fa tsy ananatsika profo sarotra manao an'izay. Fa ny tena misy profo mitoaka amin'ny tetana tsy azo lavina dia io izy vetina io. Itenena satria tsy tenentsika eto dia tsy mitoro tsy misy profo zany tsika. Hoe tsy misy zavatra tsy mety mikasika ny fifidianana io. Fa nagaga ilay fotsiny dia zao hoe rehefa niteny taty famerana hoe misy zavatra tsy mety atao fifidianana dia mba niteny koa ny tany amin'ny mpomba fanjakana hoe misy tsy mety koa le fifidianana. Ka raha samy tsy mety le fifidianana, zahay mahita tsy mety, nareo mahita tsy mety, inona zany ilana le fifidianana? Tokony mietrehitra zany le tompona ndraiky mpanjakana nandefa le fifidianana na ny olona ao an-drano zao zany manao hoe misy tangata le siramamy tato. Zay vendero mety misy naka le siramamy tao. Inona zany dika zany? Tsy nanjavona ny entana. Izay mahatonga ny mieritreritra tsara hoe tsy mampieritreritra zany na ny mpitondra fanjakana, na ny sapatra raha mandefa fifidianana, na ny mpiara-mombona antoka amitsika zay nanao fanambarana ny Amerikanina voalohany tamin'izany fa valiny volana May tadidiko hatramin'ny daty fanaovana le fanambarana hoe fifidianana tsy misy osoka ny tadiavina eto. Voilà izy ake misy osoka. Ahoana ozy ny Amerikanina? Na ny Européenne mitady fa fifidianana tsy misy osoka, io no osoka reto vai. Tsy zay mpanotra reny mahita osoka fa raha zareo va raza mahita osoka. Zareo koa zany témoin osoka. Inona zany tokony atao manoloana an'izay? Sy ny ataony reto mpiara-mombon'antoka amintsika zay nandany vola nampandeha ty fifidianana ty. Zay zany le fampieritrerena mialohan'ny hoe inona ny ataontsika, misy olona voatondro mihitsy zany hoe inona ny ataonareo koa. Fa mitady profo nareo menaky profo nareo io. Apetako atsony ana aloha ambole teny namana. Soara to. Député Josera Irede, député voafidy tao Analalava. Ary niarany antsonjay nandritry ny fotoana ny fampielezan-kevitra, nandritry ny latsabato, hatramin'izao mbola misy antsonjay valahana. Ny tany amin'ny distrika izay niainako, nilatsahako fidina, dia nandritry ny pré-campagne, nandritry ny campagne, dia tsy nitsahatra izany fandikandalana, indrindra nataony mpitondra fanjakana. Ny filazana fotsiny hoe candidat-mpanjakana. Efa tsy mipetraka ny neutralité de l'administration publique am'izany. Iza no any fanjakana, iza no tsy any fanjakana. Zay zavatra zay efa manaprofo sahady hoe tsy neutre amin'ny fanjakana, fa misy itimo safidiny. Teboka anankiray zay. Teboka faharoa, ireo lehibe ny district mitety vohitra, mijery hoe iza ny lehibe ny fokotany izay ahina fa tsy ampandany ireo candidat lazay zareo hoe candidat-mpanjakana. Dia raha voafantatra hoe reto ny lehibe ny fokotany ahina tsy ampandany dia esorina mantany. Izany fananana ny lehibe ny fokotany zany dia misy fepetra. Teboka telo ihany no ahafahana manala na manolo ny lehibe ny fokotany. Ny teboka voalohany, maty ilay lehibe ny fokotany dia tokony soloina. Raha izay. Faharoa, nanao heloka ilay lehibe ny fokotany ka tsy tiany le vahoaka atao hoe mangataka izay vahoaka ho esorina ny lehibe ny fokotany. Zay zany ny faharoa. Ny fahatelo, ilay lehibe ny fokotany mihitsy ny mametra-pialana hoe tsy mavita tsony izy zay teboka telo zany ihany no ekeny lalàna anesorana ny lehibe ny fokotany. Zay ve ny zava-nisy? Tsy zay ny zava-nisy. Fa ny lehibe ny fokotany ahina fa tsy ampandany ny candidat izay ataony zareo hoe candidat-mpanjakana dia esorina mantany. Dia
voalefa ny fifidianana dia misy vahoaka tsy manaiky hoe zay tsy hanao fifidianana satria tsy nanao fahotana mafaty taminay le olona zahay nifidy an'io zahay nametraka an'io zay zany ny zava-nisy fa natao amboletra na nesorana an'ireny lehibe ny fokotany tsy vitan'izany ampivorina matetika ireny lehibe ny fokotany reny anaovana ametrahana fepetra izay tsy mampandany ny kandidam-panjakana dia tapatena zay zava-nisy izay tsy mampandany ny kandidam-panjakana dia tapatena dia ohatran'izany koa ny chef d'arrondissement ny délégué zany ny fahafantarantsika azy matetika hoe délégué mpanjakana chef d'arrondissement administratif raha ohatra ka tsy mampandany ny kandidam-panjakana dia mahita faisana libre ve zany ny fifidianana tsy vitan'izany ihany tsy vitan'izany ihany ny mandateranay ny ekipanay mpiara-miasa aminay ny samborona no gadraina tsy vitan'ny samborona no gadraina nanaovana raha matahora tandreo zay mifidy an'io kandida io a Joseph Irene dia migadra manaraka an'ireny iza moa tsy matahotra migadra zanak'anabavy mifaty eny gadra mitsika migadra zany tsisy olona tsy matahotra zany indrindra fa eny ambanivohitra zay no natonga ny taux de participation ambany fanampiakarana forcé ny olona rehetra te hifidy anay a dia tsy sana ndeha mandasabato sao dia gadra ny olona rehetra tonga ao ka hifidy anay a roana mody raha tsy hifidy kandidam-panjakana mbola olazaiko rehefa avy eo ny zava-nisy nandritry ny scrutin fa tamin'ny pré-campagne sy campagne no resahako tonga tany a ministra ny pêche tany Malalava nandritry ny campagne mizara ny fitaovana fanjonoana ny fitaovam-panjakana neka miasa anefa zany zavatra zany a dia azo atao ny fotoana tsy fampielezan-kevitra efa ela nangatana eny zany fa maninona amin'ny fotoanany campagne vo nomena ireo zavatra influence zay lasa ministre ny pêche tonga nay ministre ny aménagement territoire dia nanome consigne ho an'ireo tompona ndraiky fanjakana lasa ministre faharoa tonga ny vovolany président Andry Nirina Rajoy nanao kabary tena fampielezan-kevitra feo inona moa ny kabary natao tena tsy nareo ny ampandrotsy tsy mety raha olona tokony raikitra ty aminareo andeha itsikevy andeha anaratsy andeha isakana fampandrona hoavy ny fifidianana aleo olona fanamisy aleo That's me. Zay ampahany zay ohatrany nanaovana chantage mihitsy ny vahoaka malagasy raha tianareo ny ampandroso dia aza mifidy olona le hitsikera inona moa ny asan'ny solombavambahoaka ne isolelaka be tsy maintsy hitsikera ny zavatra tsy mety ataony mpanatanteraka zay ny asan'ny solombavambahoaka fa tsy hoe andeha isolelaka ela na analalava ny analalava maninona na fanamboarana lalana ny resahana io tsy ao anatin'ny PEM fa tamin'ny fampielezan-kevitra ho amboarina olo ny lalana raha mifidy olona mahay miara-miasa aminy raha mifidy olona tsy mitsikera azy a raha mifidy olona tsy manoatra azy zay ny discours ary zay zavatra zay a za efa mailo raha ho tonga izy a dia nandefasako huissier nanao constat dia misy PV de constat nataony huissier
amin'ny discours rehetra zay nataony. Mazava ny voalazany lalàna. Ny tokony handraiky mpanjakana dia tsy tokony handray anjara amin'ny fampielezan-kevitra. Indrindra fa chef de l'État, chef d'institution, manao discours fampielezan-kevitra. Zay zavatra zay mazava be ny voalazany lalàna mikasika ny fifidianana. Inona ny saziny zany? Lalàna dia milaza tsara ary malazava tsara, miandry ny fandraisana andraikitra ny ACC-tsika. Zay mahatonga ilay tsy mbola niteny hatramin'izay fa hatramin'izao nangataka audience publique zahay, mbola tsy nivaly hatramin'izao. Maninona moa? Raha olona hafa mangataka audience publique mahazo, maninona zahay tsy mahazo? Aiza ny égalité des chances, égalité de traitement devant la loi? Sika ve misy tiana zay zavatra zay no fanazavana tsotsotra araka ny fahalalana tsotsotra zay mba ananatsika no azonay lazaina nandritrana pré-campagne sy ny campagne. Sotra tompoko. Mily candidat ny faratsiony. Marina hoe tena mitodika ny faratsiony masiny zao tontolo zao maso Madagasikara ray vohatra satria be lehibe ny zavatra antony tsy maintsy anarahany vahoaka zany atao hoe fifidianana solombavam-bahoaka zay natao tany ny district ny Faratsiho iny. Raha nivokatra nisy zay navoakan'ny CENI dia mitarika ao anatina elanelam-bato raika amby 5telonjato sy 4,000 ny tenako candidat ny firaisan-kina manoloana ny candidat mpanjakana. Ny marina zany dia nifidy ny vahoaka ny Faratsiho tamina salanisa raika amby 500 isan-jato. Atreto aloha zany ny zavatra fantatra dia misotra araka ny tokony izy ny fifidianana ary naneo ny safidina ny vahoaka district ny Faratsiho na dia teo ary ireo tsy fanaran-dalàna, na dia teo ary eo endrika rehetra zay atao hoe faneriterena nandritra n'izany fampielezan-kevitra tao anatin'izany latsabato ny andro ny 2020 zay ho resahako ihany ny satria ny anatin'izany. Raha ny zavatra nisy dia ny tena dia niomana atao anatin'izany fifidianana député zany satria efa maro ny telo ny latsaka fa nefa nio zany tena niomana nitaiza vahoaka nandritra n'izay fotoana izay satria teo maty am-perinasa ny député anay député Papasolo ary zay rehetrarehetra zay no efa tao an-tsain'ny vahoaka ny district amin'ny Faratsiho fa niza ilatsaka ny Faratsiho dia mily no miendrika ho député amin'ny Faratsiho satria nahazo larina faharoa foana hatramin'izay. Ary tao anatin'izay nisy ny candidat mpanjakana zay nidina tany satria rehefa nizavily volina eran'ny Madagasikara teo dia latsaka tany Faratsiho. Dia zay rehetrarehetra zay no anisany hoe tena nampitodika ny vahoaka malagasy mitodika ny Faratsiho satria ifidy amin'izany solombavam-bahoaka zany. Niezaka tena nanao ny fampielezan-kevitra zay, tena hevitra ny mampidina ny zaraina tamin'ny vahoaka, nitaizan'ireo vahoaka ny district amin'ny Faratsiho ireo. Fa zay kosa tsy nanery zavatra fanomezana fa zay moa ananan'izay dia nanezaka na nizaran'izay hitany sy nitolasary moa fa hitanareo any anaty tabazotra serasera any amin'ny paziny any fa tena nizara amin'izay rehetra hoe tena ahafahana mambabo ny fony vahoaka ny district amin'ny Faratsiho. Zay anefa ny zavatra nisy iny ny rahantsika nahita ny vokatra fa be dia be atao hoe zay ny entana nizaraina. Fa faharoa manaraka an'izany dia eo anatin'izay ny resaka tsindry raha matahoro atao ampiasam-panjakana satria ny vahoaka ny district amin'ny Faratsiho dia fahatra-panajana zany atao hoe fanjakana zany ka na dia efa tsy tompon'ny fanjakana ary izy dia terenina ireo mpiasam-panjakana. Anisan'izany isan'ny tena hita hoe tsy fanaran-dalàna satria teo anivon'ny fahasalamana dia tanitra ny andro fampielezan-kevitra dia naafektena ny CFCSB2 tany Atsapamahazo, commune Atsapamahazo, commune Vonamony Atsimo, commune Miandrarivo ary tany amin'ny fokontany Nambondrona satria rehefa tsy manatitra rehefa tonga ny fampiasona ka tsy tazana eo ianao dia afekteny ianao zay. Ary zany rehetra zany dia endrika anankiray tsy fanaran-dalàna zay hita matsapa atao anatin'izany rehetra zany. Ary farany rehefa tena tsy hita atao anatin'ny sehatry fahasalamana dia naafektena mihitsy ny médecin inspecteur tao anatin'izany district amin'ny Faratsiho zany. Ary teo anatin'izay dia teo anivon'ny fampianarana ny mpampianatra
atao hoe sefo rehetrarehetra moa zany hoe tena lokalokana atao anaty fampiezan-kevitra hoe ny sefo ben'ny tanàna sivy miara-manoana ny kandidat-mpanjakana ny tompona raiky mpanjakana rehetra fampianarana fahasalamana hatramin'ny sefo zapy hatramin'ny président poko tamin'ny 10 hatramin'ny carte mobile manjato ny 500 dia tena manoana anazy ary zay rehetra zay no anisan'ny anarena satria rehefa nandeha ny fampielezan-kevitra dia hita ihany tao anatin'izany rehetra zany hoe ny vahoaka ny district Avaratsio dia tsy nanaiky ny teritery fa tena raha mahita reny atao hoe fampielezan-kevitra tany avy ny commune Volamina Atsimo tamin'ny faradoboka tany Avaratsio zay carnaval tsy mbola nisy ohatran'izany tany hoe tena tsy tany lohany sy ny farany zay tena naresy lahatra ny vahoaka hoe tena olona no fidinay dia io ny candidat ny fahaisankina mihitsy zay fa niaraka ny taizany niaraka ny vahoaka ny district Avaratsio ary efa be dia be niezaka natao nandritra n'izay fotoana hoe nieritreretina hitorana zany etaeta ny district Avaratsio zany ary zay indrindra no itenenana hoe be dia be ny tsy fanarahan-dalàna ary zavatra misy tao anatin'izany na resaka fanerena fanaovana propaganda nandritra ny andro fampielezan-kevitra dia nisy fanamboaran-dalana tany Ambatofotsy Ambohiboriny dia mbola nisy fanamboaran-dalana ihany ary mbola sakanana ny olona fa tsy mandeha io lalana io raha tsy vita raha tsy mifidy ny kandidat-mpanjakana ny anisan'izany ary zay nitenenana hoe ny kandidat ny fahaisankina dia tsy nanana ato tsy nanana fahefana anendro mambola ao anatin'ny bureau de vote na reo sefokotany reo na ataokeo reo mpikirakira mpikarakara rehetra hatramin'ny andro ny fifidianana na hatraty amin'ny SRMV zany tsy manana ato anao an'izay ny kandidata teny fahaisankina fa efa zareto ao anatin'ny fitondram-panjakana zay ny atao hoe délégué-mpanjakana sefokotany mpikarakara nanolotra n'izany atao hoe olona atao anatin'izany mpikarakara ny andro ny fifidianana zany gaga nefa ianao ateriana fa maheno hoe tena misy assesserana no tena hoe sa délégué ny président bureau de vote lasa délégué amin'ny candidat zay hita zavatra tsy marina ary tsy mitombony zany zavaroatran'izany zany nitenenana ny atao hoe fanampanina rehetra nanindro ny andron'ny propagande zay tena hitanao hoe tena zany natao hoe tena fisainana olobe eto amin'ny firenena fa tsy nihevitra no entiny fa nieritreritra tena izara entana izara zavatra ambabonany fony io fa zay ny taiza hoe tena ny vahandro ny fifidianana dia tena hoe vahoaka mandinika afianay tsara zay satria zay tena zay tena nitezana tany amin'ny district Avaratsio hoe vahoaka mandinika ny vahoaka rehefa fifidianana fa tsy vahoaka mandinika ary tena voarainy vahoaka zay tian'izay tany anivon'ireo atao hoe mpifidy ary zay no anisan'ny tena hoe raha ny fifidianana amin'ny ankapobeny tany azotra ara-dalàna ary io rehefa araka ny teny hoe ny fifidianana tsy maintsy misy ny resy sy maresy ary zay nisy tomana hoe rehefa mbaresy dia mamanaja teny fa lasa mame ohatra rasy ho amin'ny firenena ary ao anatin'izany indrindra no etsona ao anatin'ny hoe ao anivon'ny fitsarana avy hoe mba hitsara-pahamarinana hitsara araky ny feo fieritreretana fa tsy andray baiko eo na tsy indra avy amin'izy satria atao hoe fifidianana safidim-bahoaka io safidim-bahoaka zay tena zavatra manan-danja ao anatin'ny tany demokratika zay ao anatin'ny tany tandalàna zany raha tena ametraka firenena vanona zay natao hoe faratapon'izay ka raha zay no sosiana mbola amirina natao hoe ny commune Avaratsio hoany tsy nisy be ny tanàny fa mbola endrikendrika fampijoroana vavolombelona tsy marina namonona natao hoe vato tany amin'ny fokotany matsinjo mampiavana zay zavatra misy zay mbola nampijoroana andreo atao hoe be ny tanàna reo olona ajoro manao vavolombelona tsy marina hatramin'izao rehefa vita ny fifidianana zany atao hoe fizarana volo zany any tokony hita zany tao anatina trasina PV satria ny sefokotany sy ny assesserany nahitan'izany tany ivelany reo hoe dia anaika an'izany sy hoe soroaty ao anaty PV. Personnellement, je m'adresse au nom de la plateforme Fahaisankina. Vous, la communauté internationale, vous qui avez participé au financement des élections, vous qui avez vu toutes les irrégularités, toutes les anomalies, toutes les fraudes électorales massives dans tout Madagascar, on s'étonne actuellement de votre silence, votre mutisme par rapport à tout ce que nous avons soulevé aujourd'hui, hier et demain encore. Nous allons encore parler de toutes ces fraudes. Donc par rapport à tout cela, nous faisons appel à vous. C'est vrai qu'il y a le principe de non-ingérence que vous protégez depuis longtemps,
Et par rapport à ce qui s'est passé à l'ambassadrice de l'Union européenne, peut-être, je dirais, peut-être, mais aujourd'hui, nous vous sollicitons de dénoncer, de réagir et d'agir par rapport à toutes ces fraudes. Parce que ce n'est pas normal qu'un pays qui se dit démocratique, dans ce pays qui est Madagascar, en 2024, on assiste à de graves